Vao tapatapany kosa ary eo amin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka rehefa efa nanamafy ny fanambarana ny amin'ny fampiatoana ny sidina mampifandray ny Madagasikara amin'ny firenena hafa moa anatin'ny fotoana voafetra ny corsaire dia tamin'ny ity androany ity kosa dia nilaza fa ihena ihany koa ny sidina Paris sy mampifandray amin'ny Paris sy Antananarivo dia ho fantarintsika tantan'ity vaovao tapatapan'ity ary ny anjinjin'izay. Nilaza ny kompani Corsair fa tsy isy ny sidina azo a Madagasikara manomboka ny volana febroary hatramin'ny tapaky ny volana aprily ary ny tapaky ny volana May hatramin'ny voalohan'ny volana Jona. Vanim-potoana tsy dia ahitana pandefily ny volana febroary hatramin'ny volana May raha ny fanambarana izay navoakan'ny tompon'andraikitry ny serasera eo anivon'ny TUI France Corsair. Ny fizotry ny sidina avy any Paris izay miazo Antananarivo ho an'ity kompani mpitaterana anabakabaka ity dia mandalo ao jaoji aloha. Mandritry ny vanim-potoana voalaza io anefa dia 20 isanjato ihany ny fiaingana ho an'ireo toerana voalaza ireo. Ny akelin'ny tany fahafenon'ny sidina sy ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin'ny solika dia manery ny kompani Corsair anamboatra ny fandaran'ny sidina. Nanamafy ny avy ao amin'ny Corsair fa tsy ala velively eto Madagasikara fa fampiatoana anatin'ny fotoana voafetra no misy. Ireo mpandeha izay efa nividy tapakila anatin'ny vanim-potoana tsy isian'ny sidina io dia alefa amin'ny kompani mpitaterana hafa.